Mialohany natongava ny vola taratasy tamin'ny taona 2017 karazana fifanakalosana tamin'ny alalan'ny takalo no natao. Nisy lanja ny fifanakalosana tamin'izany fotoana. Fomba izay azo lazaina ho avo lenta raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra iray teo anivon'ny banky Foibe. Ny vary akotry na vary iray venty no ambany indrindra, miakatra any amin'ny voamena izay vary akotry 30 satria rehefa nampiasa système de division zany malagasy na hoe fizarana resaka vola zany na dia mbola sy nampiasa vola azy. Ny vary akotry zany ny système le unité ambany indrindra izay ny atao hoe vary iray venty. Dia ny vary akotry zany lanjaina zany ny vary akotry iny izay ny atao hoe vary iray venty. Dia ny vary akotry anankifolo no atao hoe vary folo venty. Dia ao tena izay mbola misy hoe vary fito venty, vary dimy venty. Dia ny vary akotry 30 zany zao no voamena. Dia fa raha ohatra zany dia miakatra any zany unité ka raha ohatra ka hoe voamena ny unité dia ohatra hoe 2 voamena, 3 voamena, 4 voamena. Dia miakatra any zany le unité dia misy ny voamena, misy ny venty, misy ny sasananga, misy ny skady. Rehefa tonga ireo tansambo nitondra ny vola fotsy na takalomby, nanomboka teo no nozaraina arapaka teny ny vola vy. Ny forona ny vola tsivaky sy vakivakim-bola ity fizarana vola ity izay manaraka ilay fizarana tamin'ny andron'ny takalo ka ny ariary an-trano ambony indrindra amin'ny vola tsivaky. Ato zao misy tokazo vola vany vy. Toy zao Tanamasambo vola vany Meksika. Zany misy karazana be io zany fanakabeazana zany vola frantsay, vola italiana, vola manafaka Meksika sy vola vy zany akabeazany nampiasaina teto Madagasikara. Rehefa tonga teto zany ireo dia tonga dia nampiasain'ny malagasy zany le système fizarana vola taloha izay efa misy zany. Ny vakivakim-bola zany izay manaraka n'ilay fomba fizarana ihany tamin'ny andron'ny takalo zany hoe ny ariary zany ny vola lehibe indrindra zany ilay vola tsivaky dia manaraka azy ihany hoe vakivakim-bola apa-efany apa-valo izay. Fa nanana karazana portefeuille kely zany ilay malagasy tamin'ny komby izy dia ao zany ilay vakivakim-bola kely dia rehefa mitsiny izy zany dia ilay vakivakim-bola iny zany no entina nampiasaina ohatran'ny hoe solon'ny vola zany tamin'izay fotoana izay. Nanomboka tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany nahatongavan'ny Frantsay no niova indray ny fampiasana vola teto an-toerana. Namoaka didy izy ireo tamin'ny taona 1700 ary tsy azo nampiasaina intsony ny vakim-bola ary namoaka vola voalohany ho an'ny malagasy. Nisy akony tamin'ny fanamboarana vola malagasy ny ady lehibe miisa roa raha ny fanazavana hatrany. Taona timbre mihitsy ny nampiasain'ny vazaha tamin'izany fotoana izany nampiasaina vola teto Madagasikara. Dia nampiasan'ny timbre reto izy misy natao hoe vola alika tamin'ny voalohany. Dia tesitra malagasy satria hoe vola avy eo alika sary eo ambony dia avy eo novaina vola ombina izy rehefa avy eo. Fa tamin'ny 1925 no mitsangana amin'izay natao hoe Banque de Madagascar. Io zany no entité izay migéré ny fambolana ny fampitana vola teto Madagasikara dia namoaka an'ireto vola reto ny Banque de Madagascar izay Banque de France manamboarana azy any an-dafo zany fa entina misampy makatỳ Madagasikara ampiasaina eto Madagasikara dia misy reto dia maromaro reto. Tamin'ny 1926 nanomboka nampiasaina ilay izy. Tamin'ny deuxième guerre mondiale indray tamin'ny 1939 nanomboka tany amin'ny 41-42 tany nanomboka tsy misy tsony indray ny vola ampiasaina zany satria tsy tonga ny fanafarana vola avy any an-dafo dia namoaka n'ilay atao hoe vola baoritra indray ny frantsay imprimé les locales io zany hoe ny gouverneur ny Banque de Madagascar sy ny caisse zany miaraka manao soy an'ilay vola hoe soisoratana zany vola nampiasaina tamin'izany fotoana izany tanatina crise zany izay hoe vola baoritra. Niditra tanatin'ny zone franc Madagasikara tamin'ny taona 1970. Vola iray Banque Madagasikara et Comores no nampiasaina tamin'ny taona 1970 hatramin'ny 1970. Rehefa nahazo fahaleovantena tamin'ny taona 1970 niezaka naleo teny ka tamin'ny taona 1970 vao nisy ny vola voalohany nisy ny sarin'ny filoham-pirenena Sirana teto Madagasikara. Ny taona 1770 no nitsangana ny Banky Foibe ny Repoblika Malagasy niala tamin'ny zone franc i Madagasikara ary nanana ny sandam-bola FMG tamin'ny taona 1770. Raha ny fanazavana hatrany
Isany mahalafy ny fanontana ny vola malagasy ny fametrahana ireo singa samihafa izay mampiavaka azy ireo amin'ny vola sandoka. Misy zavalo izany famantarana izany amin'ny vola taratasy amin'izao fotoana.